Ankafaliana indray no iarabana antsika tsirairay avy manaraka an'izao fandarana miomana iona amin'Andriamanitra ao izao. Laharana fa 12:30 volana jiona 2024 zany tsika zao zay manaraka an'izao teny izao indray. Ao anatin'ny minitra vitsivitsy dia hikasika anao zay mandray ny tenin'ny tompo amelombelona ny fanahinao zao teny izao, amporisika anao ary anamasina anao mandrakariva mba olona fiangonana vonony ianao amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry, olona fiangonana vonony ianao rehefa ho avy eny amin'ny rahaolanitra Jesosy Kristy tompo. Raha nanomana ambavaka an'izao fitoriana izao izahay, raha natsiaro ambavaka nametraka tamin'ny tompo izao teny izao izahay izao dia miteny tamin'ny tompo inona ny teny tokony ambara, inona ny teny tokony hozaraina. Dia zavatra nanery taty anaty dia ny hoe fampaherezana atsika tsirairay avy amin'izao vaninandro iainantsika izao mialohan'ny fiverenan'i Jesosy Kristy, fa mila fampaherezana tokoa tsika araka ny teny ao amin'ny Hébreu 12:12, Hébreu 12:12 dia hozy izy hoe ampaherezo ny tanana miraviravy sy ny lohalika malemy. Zany hoe ilaina zany ny mifampahery ao anatin'izao azakazaka miaraka amin'ny tompo izao ary arahan'ny mpiretam-po amin'ny tompo rehetrarehetra. Hébreu 12:12 hoe koa atanjao ny tanana miraviravy sy ny lohalika malemy. Noho izany fotoana ihany koa hitondrana fampaherezana ho antsika tsirairay avy. Tamin'ny heriny tsika dia nomen'ny tompo an'ilay fampianarana momba ny hoe désert, ny ilaina ny désert, ny ilaina nandeha any anefitra mba hanafen'ny tompo antsika, mba izahany toetra antsika, mba hananantsika fanetretena, mba hanehoan'ny tompo ny voninahiny ihany koa, ary lalana tsy maintsy lalovana. Zanak'Israely dia nandalo ny efitra, Mosesy dia nandalo ny efitra, fa tsy nijanona tao fa namoaka anazy tao ny tompo nitondra azy tamin'ny fandresena. Jesosy Kristy dia tany anefitra nandritra ny 40 andro ary nalaina fanahy avy eo fa nahazo nitondra ny fandresena izy ary izy namita ny famonjena rehefa avy eo. Zany hoe te hampahery antsika indray amin'ity teny androany ity hoe ao anatin'ny adinao, ao anatin'ny fizahantsoetra, ao anatin'ny fitsapahana, ao anatin'ny zavatra manehirana rehetrarehetra dia inona ny tokony ho toe-po, ny toe-tsaina, manahoana ny tokony ho fiatrehana an'izany ary hitondra fampaherezana antsika ihany koa ao anatin'izay. Zavatra voalohany indrindra aloha, raha hiara-ny ady ianao adi-panahy, ny fitsapahana, ny fizahantsoetra, ny olana, zavatra maro rehetrarehetra mitranga ao amin'i Jesosy Kristy ianao ho an'ny zanak'Andriamanitra, dia izao aloha andraisanao azy voalohany dia hoe aza atao magaga ny fisiany zany. Aza atao magaga ny fisiany zany satria efa voasoratra zany ary efa voalaza fa izay no anisan'ny zavatra anjarantsika raha miaraka ao amin'i Jesosy Kristy tompontsika. Misy taon'i Jesosy ilay teny hoe tsy nisy olona nafoy ray, nafoy ray, nafoy reny, nafoy vady, nafoy zanaka, nafoy tany noho ny fanjakan'Andriamanitra ozy izy ka tsy handray avy zato eny amin'izao fiainan'izao ary dia ao anatin'iny izy dia miteny hoe ao anatin'izay koa dia misy ny fanenjehana. Zany hoe ao anatin'ny anjara zay omen'ny tompo anao dia ao ny fizahantsoetra, ao koa ny fanenjehana anao no ianao mandeha amin'ny famarinana sy zanak'Andriamanitra. Tiako hanamafisana orona an'izay mba tsy ho gakitsika ary tsy ao anatin'ny fametraha-panontaniana be hoe dia nahoana loatra ary tompo no sedraina tahaka an'izao zay. Dia vakintsika ihany Petera voalohany 4:12. Petera voalohany 4:12 dia zao no voasoratra: ry malala, aza gaga noho ny fizahantsoetra mahamay izay mahazo anareo ho fitsapahatoetra, ary aza atao ho zavatra mahagaga manjoa anareo zany. Indroa lay izy no miverina, aza gaga noho ny fizahantsoetra, dia mbola miverina ihany hoe aza atao zavatra mahagaga manjoa anareo zany. Zany eo antsika ao amin'i Jesosy Kristy tompo dia fampianarin'ny tompo mihitsy sika hoe aza gaga e, misy ny fizahantsoetra, aza atao zavatra mahagaga e, aza atao zavatra ohatran'ny hoe zavatra extraordinaire, aza atao amin'ny teny frantsay izy dia hoe ne trouvez pas étrange, ohatran'ny hoe zavatra hafahafa, fa efa zay mihitsy io, efa tenen'ny tompo mihitsy hoe aza gaga ianao. Ary ny fanamariana voalohany zany zay le voalohany hoe aza atao magaga rehefa hiara-ny fitsapahana sy ny fisedrana ianao, fa hatreo le izy, iaino le izy mitatsika hoe anao fomba hiatrehana azy, hiainana anazy. Ny faharoa dia zao, io fizahantsoetra sy fitsapahatoetra io izay mahazo anao dia zao mamay izy io. Zay koa ny faharoa ato, fizahantsoetra mamay izay mahazo anareo. Any amin'ny epistily any moa izy dia misy koa miteny hoe raha tsy maintsy hisy zany
any amin'ny epistily hafa ihany koa izy any amin'ny Tesaloniana ry Jesu de hoe ho amin'izany ny antsoina anareo dia eo zany aloha tonga de mipetraka hoe le saitsika le fotsika de efa mivonona mandrakariva hoe hiatrika ady hiatrika fizahan-toetra hiatrika fitsapana aza atao zavatra mahagaga zany aza atao zavatra mahagaga zany fa efa zay no izy andiny fahatelo ambin'ny folo raha tiako tohizana izy de zao araky ny ombonanareo fijaliana amin'ny Kristy enoy tsara iombonanareo fijaliana amin'ny Kristy dia mifalia mba hiravoravoanareo indrindra amin'ny fisehoan'ny vonahany any amin'ny fisehoan'ny vonahany inona ny fisehoan'ny vonahany tena hoe faratapony ny andrasantsika dia ny fiverenan'i Jesosy eny amin'ny raon'ny lanitra aka ny fiangonany iarahantsika miaraka makeny aminy eny amin'ny raon'ny lanitra vita ny ady amin'iny fotoana iny le tena hoe fisehoan'ny vonahany fa any amin'ny fotoana rehetrarehetra zay ampandresantsika ihany koa amin'ny komba madinidinika rehetrarehetra dia fanehoan'ny vonahany koa rehetrarehetra reny hitondra fifaliana ho antsika zay zany ny zavatra tsara ho raisitsika ny fahatelo manaraka zay dia zao fampatsahivana ihany ty no fampahafantarana koa an'ny sasany de hoy izy hoe Jesosy ny alaza mihitsy Jaona toko faina ambin'ny folo andiny fahatelo amby telopolo ety amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana ety amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana fa matoky fa izao efa naharesy zao tontolo zao eo koa zany efa mila fahafantarantsika hoe aza atao mahagaga aza atao mantaitra aza atao mampivadi-po sy mampihetsi-po sy hitondra fahakiviana fa efa zay le voasoratra hoe ety amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana nefa matoky fa izao efa naharesy zao tontolo zao manaraka zay dia nyteny koa Paoly ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fa efatra ambin'ny folo andiny faharoa amby roapolo dia hozy izy hoe nampahery ny fanahin'ny mpianatra ka nananatra azy aharitra amin'ny finoana sady nilaza fa tsy maintsy amin'ny fahoriana be no hidirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra ahoana hoe nananatra azy ary nampahery azy aharitra amin'ny finoana fa tsy maintsy amin'ny fahoriana be no hidirantsika amin'ny fanjakan'ny lanitra zay zany ny zavatra tsara ho fantatsika rehefa miaraka amin'i Jesosy Kristy tompo voalaza misy izy teo tsy hoe optionnel io zany na hoe facultatif hoe afaka hidiranao afaka tsy hidiranao afaka hiainanao afaka tsy hiainanao fa tsy maintsy ozy izy amin'ny fahoriana be no hidirana fanjakan'ny lanitra fa nahoana ary inona ny anton'izay ny anton'izay dia zao ndao tonga dia hiditra amin'izay tsika ary any amin'ny Korintiana faharoa toko faefatra andiny fafito Korintiana faharoa toko faefatra andiny fafito dia zao ny voasoratra ao rehefa miteny Paoly fa manana izao rakitra izao ao amin'ny vilany tany izahay mba ho an'Andriamanitra ny alehibeany hery fa tsy ho avy aminay eo zany dia efa mipetraka le izy hoe ho an'Andriamanitra ny alehibeany hery fa tsy ho anay tian'Andriamanitra ny hoana ny heriny tian'Andriamanitra ny hoana ny voninahiny ny fiainanao ny zavatra rehetra ho lalovanao dia tiany any hoana ny voninahiny zay jerevy tsara le amin'ny teny frantsay izy dia milaza ny hoe contraste zany hoe zavatra mifangarika angara afaka tenenana anazy manana zao rakitra zao amin'ny vilany-tany izay inona moa ny dikan'izany hoe vilany-tany zany malemy zany morapotika zany tsisy hery zany tsy maharitra tsy mateza fa tenen'ny tompo i Paoly nilaza n'io tenin'Andriamanitra io hoe vilany-tany izao dia vilany-tany ianao dia vilany-tany maninona zany malemy zany tsisy hery zany kanefa ny voalaza dia hoe manana rakitra ianao ao ary io rakitra io an'Andriamanitra ny alehibeany hery an'Andriamanitra ny alehibeany hery ary ao tsara ny fampianarana fa zavatra misy zavatra tena tiana apetraka amintsika hoe ao an'Andriamanitra ny alehibeany hery ary Andriamanitra rehefa manasokajy atsika Jesosy Kristy rehefa manasokajy atsika mpianatra ao anatin'ny Baiboly dia tsy manasokajy atsika tena hoe zavatra goavana mirentirenty sy lehibe sy mahera zany izy rehefa tena mijery ianao fa sokajiny foana ohatra izy zao miteny hoe indro zao maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry avoan'ny ambody inona ny anasokajiny atsika zanak'ondry avoan'ny ambody zay zao anankiray dia hita mihitsy hoe malemitsika tsisy heritsika zay misy le trangan-javatra zay le sary hoe zanak'ondry avoan'ny ambody eto koa tsika dia mahita hoe manana rakitra ao amin'ny vilany-tany teny koa Paoly any amin'ny epistily any hoe raha horavahina ity trano lahintsika ity dia manana lay maharitra tsika zay namboarin'Andriamanitra ary izy nanefa azy nanamboatra azy trano lay koa ny anoarany azy zany hoe zavatra mandalo zany zavatra tsy mateza zany zavatra mora simba mora potika fa iny mihitsy no fidin'Andriamanitra ary ataony sala amin'iny ianao vilany-tany zanak'ondry lay
fa tian'Andriamanitra ny honany heriny ny fiainanao. Tak'izany koa Davida sy Goliata. Davida anie de kely, Davida anie de faralahy, fa ny fanehatra taminy de Goliata. Ampiasain'ny tompo mihitsy zany zay rehetrarehetra zay mba rehefa tonga ny fandresena rehefa avy eo, rehefa vita ny ady rehefa avy eo, de tsy hainao mihitsy ny teny hoe izany zavatra, izany tsara, izany navita azy, fa ho an'izy ho an'Andriamanitra ny lehibe ny hery. Tiako ampaherezana anao zany zay hoe ny herin'ny tompo arakaraky ny fampaherezana, arakaraky ny ady misy eo ny anomezan'ny tompo hero anao. Toizantsika ny teny dia anazavana bebe koa anazy de any amin'ny tantara faharoa toko faharoapolo andininy voalohany ka tamin'ny fasivy amby roapolo. Lava be io tantara io, fa tantaran'i Josafata tamin'izany fotoana zay niady tamin'ny Moabita sy ny taranak'i Amona tany amin'ny toerana voasoratra ato anatin'izy ity zany. Manasanao hamaky azy rehefa vita ny fotoanantsika eto. Tantara faharoa toko faharoapolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelopolo. Fa zavatra hita ao raha vakiana voalohany fotsiny izy de zao. Andininy voalohany de hoe ary noho ny afaka zany de avy hiady tamin'i Josafata ny taranak'i Moaba sy ny taranak'i Amona mba amin'ny ankoatry ny Amonita. Taranak'i Moaba, taranak'i Amona mba amin'ny ankoatry ny Amonita. Ary nisy tonga ka nanambara tamin'i Josafata hoe indreo misy olona betsaka avy any andafin'ny ranomasina dia avy any Siria ho avy ady aminao. Zany ny vaovao lazaina. Indreo misy olona betsaka avy ady aminao, avy ady aminao. Indraitsika mareotra zay koa inona daholo reto ady mahazo anah reto, inona daholo reto fitsapahana mahazo anah reto, inona daholo reto fizahan-toetra reto. De tsala amin'izay koa tia Josafata ity hoe tena avy ady aminao ireo. De inona zavatra nisy amin'ny andininy fahatelo, natahotra Josafata ka nanatrika tsara hitady an Jehova izy. Normal amin'ny maha-olombelona ranofo de misy ny tahotra, fa tsy mahazo mijanona ao amin'ny tahotra. Tsy tian'ny tompo sika hiainao anatin'ny tahotra. Ary zay rehefa fampianarana nomen'ny tompo amin'ny alalan'ity an Josafata ity hoe natahotra izy, fa rehefa natahotra izy tsy nijanona fotsiny teo de nitebiteby de natahotra foana teo de lasa niteraka aretina sy fahafatesana. Fa rehefa natahotra izy de inona ny nataony? Nandeha izy nanatona nanatrika hitady an Jehova sady niantso andro fifadikanana ho an'ny Joda rehetrarehetra. Voalohany zany ao anatin'ny ady sy ny fitsapahana ianao. Fa fantatrao aloha hoe tsy maintsy isio, tsy maintsy iseho io. Fantatrao koa fa ho an'ny tompony alebean'ny hery. De ny voalohany de zao ao anatin'ny ady sy ny fitsapahana manatona an'Andriamanitra. Mitadiava ny tompo. De mitoy io resaka io rehefa aveo hoe nivavaka mihitsy Josafata. Ary rehefa nivavaka Josafata de nametraka ny fiainany teo anatrehan'ny tompo, nametraka ny ady teo anatrehan'ny tompo. Ho anao ihany koa ao anatin'ny ady sy ny fizahan-toetra mahazo anao de zao mivavaha. Ilaina ny raha lasaina bavy, ilaina ny ray aman-dreny ara-panahy, ilaina ny zoky ara-panahy, ilaina ny fampahery, ilaina ny fampitatana, fa tsy mahasolo anivavaka irahanao, ianao samy rery amin'i Jesosy Kristy zay. Tsy mahasolo zay, fa fanampiny ihany koa zay. Amporisihana anao hoe ianao mihitsy aloha. Hoy izy hoe antsoy aho de ho valiko ianao ka ampisehoako zava-dehibe saro-patarina zay tsy fantatrao. Ho koa ny voasoratra hoe zay rehetra miantso ny anaran'ny tompo de ho vonjena. Aiza io? Any amin'ny trano fivavahana ve? Any amin'ny toerana voatokana ve? Naiza naiza zay manana fotorotoro sy fanamangorakoraka amin'ny fotoana rehetra mivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana dia afaka miantso ny tompo ianao de mamaly anao izy ary mampahery anao izy. Zay zany zavatra hitantsika eto aloha hoe nivavaka izy nametraka ny fiainany teo anatrehan'ny tompo. Tao aorianan'iny dia nahazo valim-bavaka avy hatrany izy amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo eo. Nandray faminaniana ny mpisorona dia nisy zavatra noteneniny tao. Vakiko aminao le izy hoe andininy fahadimy ambin'ny folo. Izao nolazain'i Jehova aminareo, aza matahotra na mivadi-po ny amin'ireo olona betsaka ireo, fa tsy anareo ny ady fa an'Andriamanitra. Raha mpitso dia midina hiady aminy ianareo, fa indreo hiakatra ho amin'ny fiakarana azizy izy, ary ianareo ahita azy eo amin'ny farany loasandrika andafin'ny tarifin'ny hevitra Jeroela. Fa mitendra izy faharoa, tsy ianareo anefa no hiady amin'ity, mijanona tsara, fa ho hitanareo ny amin'izay Jehova anareo ry Juda sy Jerosalema. Zay koa ny tiako apetraka aminao, tsy anao ny ady fa ny tompo io, fa izy ny tonga ampahery anao anatin'izay. Ohatr'izay koa nge tamin'ny zanak'Israely nijehan'ny Egyptianina ary teo alohan'ny ranomasina mena dia ozy ny tompo hoe mitsahara, mijanona, fa ho hitanareo ny fanavotana izay ataon'ny tompo anareo, fa Jehova no hiady anareo fa ianareo kosa angina. Toe-po, toe-panahy mila raisitsika dia zay, manana toetra mangina, manana toetra mitony, manana toetra hoe antompo io ady io,
fa izy mampiasa anahy ady ao anatin'izay. Tiako ampaherezana anao zay. Matokio Jesosy fa izaho efa naresy zao tontolo zao. Zany hoe ao anatin'ny ady, ao anatin'ny fitsapahana dia tsarovy fa Jesosy efa maty ka nitsangana tamin'ny maty velona mandrakizay ary mampandresy anao ihany koa izy. Tsy vitanao io ady io, tsy voatrika ho rery io, tsy haresy ianao raha ianao rery sy amin'ny ara-nofo. Fa izay ny ilaina ny nahafatesan'i Jesosy sy nitsanganany tamin'ny maty mba amin'ny alalan'i Jesosy no andresenao. Izay ny ilana ny nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana sy nitsanganany tamin'ny maty mba hampandresy anao. Ao anatin'ny ady sy ao anatin'ny fitsapana dia miantora amin'i Jesosy Kristy. Ao anatin'io tantaran'i Josafaty io taorianan'ilay vavaka nataony zareo dia nandroso amin'izay izy dia nipihirana nalefa nyteny aloha. Ary rehefa nihiry ireo nanao fiderana avy hatrany dia nikorotana ny Moabita sy ny Amonita tao sy ny rehetrarehetra. Lasa nisy fiadina ady hatrany tao dia nikorotana rehefa avy eo. Tiako tenenanao koa dia zao anatin'ny ady sy ny fitsapana dia manaova hira fiderana. Tsy miankina amin'ny hoe tsara feo sy mahay mihira io fa avy ao am-po. Manaova fanandratana an Jesosy Kristy. Tsy tsaroanao ve i Paoly sy Silasy tao an-tranomaizina ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:10 ao anatin'ny aizana mangina ao anatin'ny fonja dia niakatra ny fiderana, niakatra ny fanandratana. Fa rehefa nanao ny fanandratana izy nisokatra ny fonja, ny ororo ny tany dia nisokatra ny fonja. Zany hoe ao anatin'ny ady sarotra ihany koa ianao ny fitsapana, ny fizahan-toetra amin'ny endriny maro dia manana fahazarana midera ny tompo, misaotra ny tompo, mankalaza ny tompo, manome voninahitra ny tompo fa ankasitrahany zany amin'ny fo madio. Tia napetraka aminao zany afatra zany hoe ao anatin'io ady io dia Jehovah niady anao fa ianao angina. Tiako amaky koa ianao ny Salamo 107. Salamo 107 dia any faraparany any dia hoy ny tompo hoe mitsahara ary eo ko fantatrareo fa izao no Andriamanitra. Misandratra firenena maro ary zao ny feny zavatra rehetrarehetra. Io dikany hoe mitsahara io dia zao tena hoe mitony ianao dia mitoera tsara eo amin'ny fanatrehan'ny tompo ary aza mitebiteby aza mivatim-po fa matoki fa ho tonga ny fanavotan'ny tompo anao anatin'ny zavatra rehetrarehetra. Tsy misy antony ananantsika an Jesosy raha mbola ao anatin'ny tahotra foantsika. Tsy misy antony ananantsika an Jesosy raha ao anatin'ny fifadiam-po foantsika. Fa ny antony ananantsika an Jesosy dia ananantsika fitoniana manoloana ny ady. Amin'izao vanandro erantsika zao jona volana jona taona 2024 dia tena hoe ao anatin'ny fizahan-toetra ny mpino rehetrarehetra maneran'izao tontolo zao tena hoe secouetsika misy secoustsika tena hoe misy voaozongozona mihitsy tsika voakorotana satria tian'ny tomposika tsy atoritory, tian'ny tomposika tsy ho varindrina fa hijery hibanjana azy mandrakariva ka azoto hivavaka ianao azoto andray ten'Andriamanitra ianao azoto ametraka ny fitokisanao amin'ny tompo ianao mba tsy ho varimbarina. Dia ao anatin'ny ady sy ny fitsapana manatona ny tompo. Raha sendra tena hoe ao anatin'ny ady sy ny fitsapana ianao ka tena adinonao ny vavaka tsy ampintsony ny vavaka tsy ampy ny tenin'Andriamanitra mety misy akiviny ianao mety tena hoe lafo koa ary ianao anatin'ny famoiza-po sy fanomezan-tsiny ny tompo sy ny fahotana dia zao lazaiko ianao aza mijanona ny famoiza-po sy ny fanamelohan-tena fa io Jesosy io dia mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana. Io Jesosy io dia milaza hoe malemy fanahy sady tsy miavonam-po vatany vao miantso azy ianao dia eo izy, vatany vao mitady azy ianao dia eo izy, vatany vao maniry azy indray ianao dia eo izy. Fa ny devoly ny anameloka sy ametraka anao ny famoiza-po foana. Fa manana toetra tahaka ny Petera ke dia nandahany Jesosy Petera ke dia niodina tamin'i Jesosy fa tamin'ny fotoana anankiray izy natsapany fiodinan'izay dia niverina tamin'ny tompo dia nahazo famindrapo tamin'i Jesosy Kristy izy. Fa tsy manao tahaka ny Jodasy sanatria hoe namadika an Jesosy koa fa rehefa namadika izy dia nitarika amin'ny famoiza-po sy ny famonoana-tena. Mba tsy ho tahaka an'izay ianao fa tena hoe miverina amin'ny tompo dia ahoriny indray ianao, ampitoeriny indray ianao, omeny hery indray ianao ary mahatsiaro anao am-bavaka mamporisika anao fa Jesosy ny ampahery anao anatin'izay. Ampahery anao anatin'izay. Amaranantsika azy averintsika vakiny, toizantsika vakina le any Paoly teo amin'ilay Korintianina 2:4 hoe manana zao rakitra zao amin'ny vilany-tany izahay mba ho an'Andriamanitra ny alehibehan'ny hery fa tsy ho anay. Voageza manodidina izahay nefa tsy tery. Very-hevitra nefa tsy mamoy fo. Enjehana nefa tsy nafoy. Potraka nefa tsy maty. Betabenga zany zavatra miantra zany fa misy foana aoriana hoe nefa mba ny tompony heriny zay rehetrarehetra zay. Mitondra ny fahafatesana Jesosy mandrakariva ao amin'ny teny izahay mba aseho amin'ny tenanay koa ny fiainan'i Jesosy Kristy. Fa izahay izay velona dia atolotra amin'ny fahafatesana mandrakariva noho ny amin'ny Jesosy, atolotra amin'ny fahafatesana mandrakariva. Fa izao ny toyany mba aseho amin'ny nofona mety maty koa ny fiainan'i Jesosy.
dia me mahery ianao amin'i Jesosy me tafatoetra ianao amin'i Jesosy me mandrosa ianao amin'i Jesosy ary tahaka ny voasoratra ao amin'ny Romanina toko vavalo amin'ny andiny farany any dia hoe manoatra noho ny mpandresa ianao amin'ny alalan'ny Kristy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy manoatra noho ny mpandresa ianao dia raisy izay tenin'Andriamanitra zay fezoko ilay izany tsy atao zava-magaga ny fitsapana sy ny fizahantsoetra fa lalana tsy maintsy ale zay amin'ny fahoriana ny dirana fanjakany lanitra hoy Jesosy hoe matokifa zao na resy zao tontolo zao ao anatin'ny tahotra sy ny zavatra mahataitra manatona ny tompo mitadiava azy manana fiainam-bavaka ary ao anatin'izay rehetrarehetra zay ihany koa dia manana fiainam-piderana ary ny farany dia fataro hoe ny tompo ny ado anao fa ianao angina ka manana fitsaharana sy fitoerana eo amin'ny tompo raha sendra lavo dia miverena fa ny tompo tsy mandahanao zay manatonato hoe tsy ho laviko mihitsy ozy izy ary ao ka toko mandrakariva ianao salamy fadimy angatahako vakinao koa amin'ny farany hoe sambatra zay olona matoky ny tompo iravoravo amin'ny tompo izy isy fitondrana matretika hitondran'ny tompo anao dia aoka atoky azy mandrakariva ianao fa tsy ahafaty izy tsy ahafoy anao izy tsy ahasaraka anao izy fa ampahery anao mandrakariva ary hitondra anao manoatra noho ny mpandresy ao amin'i Jesosy Kristy ho voninahitry ny anarany amen.